Fahaly-miarabantsika tsy avin-drahitra tsy ty larobia maraina fa raiky am'roapolo volana mety manona fahasoavan'ny tompo aminao izay amandray tsy tapaka ihany koa ny ten'Andriamanitra eto ary irina indrindra mba hitombo fitahiana sy fahalalan'Andriamanitra ny isika. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavakisika. Tompo-Andriamanitra io eto izay ankehitriny miantso ny anaranao satria voninkaina anao indray nitoromarika rehetra avy aminao ary indrindra te feo ny fonay mba hanaiky ny fahamarinana avy aminao. Tenena tompo fa voninkaina anao izay anaran'i Jesosy. Amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao nitanjona ny sabata tamin'ny fanaovany soa Jesosy. Nalaina amin'ny Lioka toko 9:7 manao hoe aroy Jesosy tamin'ireo, manontany anareo aho, moa ny manao soa va no mety atao amin'ny sabata sa ny manao ratsy, ny mamonjy aina va sa ny mahavery aina? Amen. Tsy fanitsikitsahana ny sabata tsy akory ny fanaovana ny asa tsy maintsy atao, tahaka ny fikarakarana ny marary na ny olona efa antitra sy ny fanamaevanana ny fahakiviana. Mifandrindra tsara amin'ny lalàna momba ny sabata ny asa tahaka an'izany. Ny asa mandrakariva tamin'ny andro sabata ilay ohatra lehibe ho antsika rehefa hitany ny zavatra nolain'ireo marary sy mijaly. Noho izany no ny ampangano fariseo azy ho mpanitsakitsaka ny sabata, tahaka an'izay nataon'ireo mpitandrina maro amin'izao andro ihany koa izay manohatra ny lalàn'i Jehovah. Nefa hoy isika manao hoe aoka Andriamanitra no marina fa mpandainga ny olona rehetra izay miabanga ny mpamonjy tahaka an'izany. Rehefa nampangaina Jesosy dia nametraka an'izao fanontaniana izao tamin'ireo mpiapanga azy izy manao hoe inona no mety hatao amin'ny sabata, ny manao soa va sa ny manao ratsy, ny mamonjy aina va sa ny mahafaty? Dia izao no nambarany, ho amin'izany dia mety ny manao soa amin'ny sabata. Izay mitana fa manafoana ny lalàny Kristy dia mampianatra ihany koa fa nandika ny sabata izy ary milaza marina koa fa nanao an'izany ny mpianatra. Amin'izany dia tena makeo amin'ny toerana nisy ny Jiosy izay manimbazimba koa izy ireo. Ary izany dia noeran'ny teny vavolombelon'i Kristy mihitsy izay nanambara fa nitandrina ny didin'ny rainy izy sy nitoetra tamin'ny fitiavana. Na ny mpamonjy na ny mpanaraka azy dia samy tsy nandika ny lalàna momba ny sabata. I Kristy no fanehoana velona ny lalàna. Tsy nisy fandikana ny fitsipikiny izay masina hita teo amin'ny fiainany. Ny sabata natao ho an'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata hoy izy Jesosy, ary nomen'Andriamanitra ny vahoakany mba ho fitahiana ny lalàny didy folo ary anisan'izany ihany koa ny sabata. Hoy izy ao amin'ny Deutéronomie manao hoe ary Jehovah nanidy antsika, hoy Mosesy, hanaraka an'ireo didy rehetra ireo sy atahotra ny Jehovah-Andriamanitsika mba hita soa mandraka rehefa isika sy ho velona tahaka ny amin'izao anio izao. Engany izany teny izany hitondra hery ho anao amin'ny fitandremana am-pahamarinana ka tsy hanao mban-javatra ny lalàn'i Kristy. Amen. Tompo malala ao misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany, mangataka aminao hatrany izay mba ho tefenao ny fonay ahafahanay manaraka ny fahamarinana avy aminao. Mangataka ny fanahinao masina ihany koa ny ilotsainanay mandrakariva ary andresy lahatra anay ny amin'ny mbola mety ho fisalasalana misy eo aminay ary tonga anay jory ny fahamarinana avy aminao. Tahio ny tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao ho mba ny fiarovanao hatrany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Savior.